Mpifaliana-trano ravina malala na zontsika miona toy izao miara-miainy ny tenin'Andriamanitra ary indrindra andray ny afatra tsara mitombo antsika koa ny amin'ny nofinaina tolony antsika amin'ity anio ity. Ho aminareo izay olom-bofidy araka ny fahalana rahateo izay n'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinany fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahan'i Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Talata 9 Mey 2022 manjina antsika aloha hevitra hoe miasa ao omeno ny fanamasina. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Mety ahafantarana ny fiaina rehetra, mibio an'Andriamanitra fa Jehovah navondriraka tokony hatahorana, mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy. Nandresy fiaina maro izy ho ambanitsika ary fehdy samihafa ho ambany tongotsika. Mifidilovantsika ho antsika izy dia ny voninahitra Jakoba izay tiany. Amen.
hivavaka isika. R'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, misaotra fa afaka mivavaka aminao zay, menao tombonandro, menao fotoana ka afaka miaino ny teninao, miteranao zay, mankalaza anao zay, eny mame voninahitra inaranao, Andriamanitra tsy toy ianao. Mamindrafo aminay Tompo, fampanota maro zay, avelao ny elokay. Miasa fanahy aminay mino anao, raha ndray ny afatra tsara avy amofonay zay, fa fiainana ho anay zany. Aminaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ny unité revina malala dia hitanao filazantsara nosoratan'ny Lioka. Lioka 2:22 ka hatramin'ny 24. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema isika atolotra ho an'ny Tompo. Araka ny voasoratra ao lalàn'ny Tompo hoe, ny lahy voaloha teraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehova. Ary mba hanatitra fanatitra arak'izay voalaza ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe, domona roa na zana-bory melala roa. Ary indro nisy lahy atao hoe Simeona atao Jerusalema, ary marina sady bavaka tsara zany lehilahy zany, ka niandry ny fampinonana ny Israely, ary ny fanahy masina dia tao aminy. Rehefa nambara ny fanahy masina taminy, fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitan'ny Kristy ny Tompo. Ary nety fanahy masina nihita tao kianjan'ny tempoly izy. Ary rehefa nampidiry ny ray aman-dreny Jesosy zaza, dia anaovany araka amin'ny fomba lalàna ny amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadanana amin'ilay Jesosy Kristy ilay mpamonjy atsika, ilay mpizara fiadanana tokoa. Mofinaina ho antsika anio ka andrenaitsika teo. Lioka 2:22-24 tantarany amin'ny tondranan'i Jesosy tany an-tempoly. Ny nitondranan'i Jesosy zaza tao Jerusalema, inona zany? Fankatoavana an'Andriamanitra. Fankatoavana an'Andriamanitra. I Josefa sy Maria dia mpivady natahotra an'Andriamanitra teo amin'ny fomba fiainana. Izany no ny fidianan'Andriamanitra azy ireo ho ray aman-dreny ara-nofon'i Jesosy. Ny taiza ny ankonany ho amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra Josefa mivady, ka ny nitondrana an' Jesosy zaza hiakatra tao Jerusalema dia endrika nanehoany ny fankatoavana an'Andriamanitra araka lalàn'ny Tompo hoe, ny lahy voaloha miteraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehova. Toy izany koa no nanolorany fanatitra ho an'Andriamanitra araka ny lalàn'ny Tompo hoe, domona roa na zara-bory melala roa. Tokony tsy saraka amin'ny fankatoavana an'i Jesosy Kristy zavatra rehetra ataontsika ao an-tempoly. Ny fitanan'i Jesosy zaza niakatra tany Jerusalema, fanehoana ny famonjena amin'ny olo-marina. Fanehoana ny famonjena amin'ny olo-marina. Tamin'ny nitondranan'i Jesosy hiakatra tao Jerusalema, dia nisy lehilahy marina atao hoe Simeona, izay nitarihany amin'ny fanahy masina, nihitra tao an-kianjan'ny tempoly mba hita azy, araka izay efa nambara taminy. Dia tanteraka tokoa izany, ary faly satria nahita izay nampanantenaina ka odimandry amin'ny fiadanana, ary dia nideran'Andriamanitra. I Simeona ry havana malala, no satatry ny olo-marina nahita ny fahatanterahany famonjena entin'ilay Mesia ao an'ny olona rehetra. Ny olo-marina no afaka miaina izany famonjena izany, fa izany no nitaoman'ny Tompo ny olona rehetra hibebaka mba ho tonga olo-marina. Ary ahita izany famonjena izany araka ny voalazan'ny soratra masina hoe, izay mitady no ahita. Saina izany ry havana, dia raiso ho voninahitran'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izahay ny amofinainany meno anay, izay milaza ny tondranan'i Jesosy tany tempoly, mariky ny fankatoavana anao Andriamanitra, ny fanehoana famonjena amin'ny olona marina. Mivavaka aminao izay ho amin'ny asan'ny fiangonanao, mitoro ny filazantsara mitoro an'i Jesosy ilay velona manakizay. Mivavaka aminao izay, nasanareo marary, nitahinao ny asa fitsaboana. Ampinono Tompo reo azony manjo, vonjeo ireo mahatra sy sahirana, ka tohaninao ireo marify sy olona. Tompo, tahio ny fiazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana tsara, ny fianarana, dia miarovanay, tahio ny firenenay. Mivavaka ay, dia atao ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay nampianatranay nivavaka manao hoe, rainay izay ny an-danitra, ao masinana eny anaranao,
ho tonga anie ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mioneno izy ianona sahaza ao anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary azo amitonanay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisa finoana riavana nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Nengenay Jesosy Kristy tombontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika, karameantsika fampinoana marak'izay sy fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavany ampionana ny fonareo sy ampaheranareo anao izay tsara rehetra amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Deo an'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.